Noho ny fisian'ny kandidà ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny nindaosin'ny fahafatesana dia tsikaritra ny fahabangan'ny lalàna. Nanazava ny filohan'ny Fitsarana avy momban'ny Lalampanorenana fa tsy maintsy fenoana ireo bangy ireo mba ahafana manatanteraka ny fifidianana. Anisan'ny manahirana ary mety hoe dikevitra angamba satria misy banga ny lalàna mikasika an'io dia fantatro hoe ho fenon'ny fanjakana folobe ve zay banga zay afahantsika manao fifidianana. Izy aloha zany tsy tratra ntsony amin'ny fifidianana 17 novambra ity fa tsy maintsy asiana fifidianana amin'ireo toerana dia tsy maintsy tiavana vahaolana hoe ahoana no anaovana azy. Tsy maintsy misy ahitsy zany no lalàna io zany fenoana zay banga zay satria manahirana ihany le izy hoe tsy mety hoe commune hoe tsisy ben'ny tanàna ny tena akaiky ny vahoaka olona reo ndraikidraiky ny vahoaka no tena mpikarakara vahoaka raha tsisy tompona ndraiky eo dia sahirana ny olona dia hoe mana fa nahazanona zany atsy mba tsy atao ny fitiavana vahoaka fa amin'ny lafin'izay zany tena nisy lesoka le lalàna. Raha ny fikarakarana fifidianana amin'ny ankapobeany indray dia efa tonga avokoa ireo vata mangarahara rehetra natanterahana ny latsabato. Mizara roa kosa ny fanotana ireo taratasy mpifidianana. Misy ireo ato tady Afrika Atsimo ary misy koa ireo ato tan-trano printy nasionaly. Dia mizotra araky ny tokony izy ny fikarakarana amin'izao fotoana izao zany dia eo an-dalana ny fanotana an'ireo imprimé sensible tsika raha toka efa vita avokoa dia ataontsika hoe imprimé ordinaire. Izay imprimé sensible zay dia mahakasika ny bulletin unique aloha voalohany indrindra dia izay ataontsika ao amin'ny imprimerie nationale mikasika ny fitanana an-tsoratra mandika tena sy ny enveloppe inviolable ary any Afrika Atsimo no ahitana azy. Efa lasan'zareo avokoa ny ataoko hoe ny atota nisa sy ny atota-kevitra mikasika an'izay ahitana ny PFP procédé verbal sy ny enveloppe inviolable izay. Ny eo amin'ny lafin'ny fitaovana amin'ny ankapobeny hoentina mikarakara fifidianana dia eo ampanangonana azy tsika izao fa ny vata mangarahara aloha zany dia efa tonga sy mantsara eto Antananarivo efa ao amin'ny CENI